faltafaraka aminao indray eto amin'io izao fandarana iomana iona amin'Andriamanitra ao zao ary dia miarabanao misaotra ny tompo sika ny amin'ny fotoana ahafahantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra indray mandray ny afatra avy amin'ny tompo ao anatin'izao hoe miomana iona amin'Andriamanitra ao zao iomana ny fiverenan'i Jesosy sika ary mila mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra ihany no hiditra ny fanjakan'Andriamanitra hoy ny tenin'Andriamanitra hoe tsy tsara raha tsy manam-pahalalana ny fanahy mila malala ny tenin'Andriamanitra tsika hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ringana ny oloko noho ny tsy fisian'ny fahalalana any be da be ny olona nateraka indray manana an Jesosy fa avy eo na lasa tratra ny fampianaran-diso sy ny fampianarana sandoka maro isan-karazany ary izay mihitsy moa voalaza ny tenin'Andriamanitra amin'izao fotoana faran'izao dia hoy izy tenin'Andriamanitra hoe angidy itsofina ny olona ary tsy ataty intsony ny fampianarana tsy misy kilema dia amorona mpampianatra ho azy izy zay ampianatra araka izay filan'ny nofony sy filan'ny fony fotsiny dia be da be ny fampianarana mandeha amin'izao fotoana be da be ary ny akamarony dia tsy atao anatin'ny tenin'Andriamanitra intsony alasany amin'ny lazaina hoe fampianaran-diso ary be da be zany amin'izao fotoana ary ao anatin'ny faminaniana raha teo zany mijery fotsiny tsika dia manaraka tsy azo toerina zany tsy azo ajanona fa efa zay ny faminaniana fa etsy an-daniny zay dia misy ilay olom-boafidy ilay taranaka voafidy ilay firenena masina izay nomanin'Andriamanitra lo vahoaka an'Andriamanitra hiara-hiakatra hitsainan'i Jesosy rehefa natonga any amin'ny rano lanitra dia hoisan'izany anie ianao mianaran'i Jesosy ary tsotratrany ambodi izay tavolon'ondro fotsy mpampianatra sandoka sy mpaminana sandoka amin'ny fampianaran-diso isan-karazany fa isan'ilay mangetaentan'ny fahamarinana ianao dia hofokisana ny tenin'Andriamanitra hofokisany amin'ny fahamarinana raha isika ny tenin'Andriamanitra ary ao amin'ny Deutéronomia zany hoe mizay mandray Deutéronomia sika fanekena talofa miditra fanekena vaovao ihany sika avy eo amin'ny fanekena amin'ny tenin'Andriamanitra zany dia noresahantsika dia momba ny hoe fahafolo-karena zava-dehibe zay fahafolo-karena zay inona marina moa ny sitrapon'Andriamanitra ny amin'ity hoe fahafolo-karena ity inona ny sitrapon'Andriamanitra dia ndao amin'ity androany ity tena hianatra tsy ny hevitro tsy ny hevitr'olombelona fa ny hevitry ny tenin'Andriamanitra ny fanamasina ny ampiteny ary ny fanamasina ny hikasika anao hanala ny kirana amin'ny masinao hanala ny voaly aminao ary tena hosokafan'Andriamanitra ny masinao alalanao sitrapon'Andriamanitra alalantsika ny sitrapon'Andriamanitra ny amin'izany hoe fahafolo-karena zany raisitsika ary ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Deutéronomia toko fa 4:20 ka ny andininy fa 4:20 hatramin'ny fa 5:20 Deutéronomia toko fa 4:20 andininy fa 4:20 ka hatramin'ny andininy fa 5:20 ny tompo anie ny fanamasina le hitazona ny fandrenesana ahatra hatramin'ny farany amin'izao fampianarana zao ary zay rehetra avy amin'ny nofo dia tsy hanan-kery zay efitra avy amin'ny olona dia tsy hanan-kery zay tsy nambolen'ny tanany iray dia hongotana zany amin'ny anaran'i Jesosy ary zay sitrapon'Andriamanitra no tanteraka fahafolo-karena taizany ny antompohan'izy ity ny filazana ny fahafolo-karena voalohany atao amin'ny tenin'Andriamanitra dia ao amin'ny Genesisy toko fa 4:10 tamin'ny Abrahama ny verina avy niady tamin'ny Kedorlaomera dia nandresy izy dia avy eo name fahafolo-karena tamin'ny Melkizedeka dia fahafolo-karena nomeny io tsy Andriamanitra no niteny azy fa izy no nanome fotsiny no naimpono zany dia nomeny io fa tsy lalàna napetrak'Andriamanitra tsy didina napetrak'Andriamanitra fa i Abrahama no nanome ary nomeny Abrahama tsy ny fananany Abrahama tsy ny volany Abrahama fa ny vola sy ny fananana zay azony tamin'ny alalan'ny adiny nataony tamin'ny mpanjakany Sodoma dia nahazo babo izy nahazo harena izy nahazo oly izy nahazo zay zavatra rehetra atao izy dia nomeny ny Melkizedeka ny ampahafolony izay ny tamin'ny voalohany zany Melkizedeka moa zany tsy diana kely entre parenthèse kely hoe Melkizedeka tsy iza fa Jesosy Kristy zany mbola ho avy fotoana anambarana an'izany ihany koa fa mbola zava-miafina ro ampahafantarana antsika ihany koa zany Melkizedeka zany dia Jesosy Kristy ny faharoa indray ny fahafolo-karena ny laza ny faharoa indray dia ao amin'ny Genesisy ihany koa rehefa niasa tany amin'ny Labana i Jakoba dia niteny Jakoba hoe raha tahian'Andriamanitra ka raha mahomby ahako dia omeko an'Andriamanitra ny fahafolo-karena Genesisy toko fa 4:20 zany andininy fa 20 hatramin'ny fa 2:20 zany hoe nanao ohatrany hoe nanao fanamby zany Jakoba hoe raha tahian'Andriamanitra tokoa amin'ny zavatra rehetra ataoko dia omeko azy ny fahafolo-karena eo ihany koa tsika dia mahita hoe i Jakoba nanapa-kevitra andohan'izay fahafolo-karena zay tsy voalaza ary moa amin'ny baiboly avy hoe nalohany ve ilay izy sa tsy nalohany fa zay no napetraka
dia ny fahatelo avy eo a dia nipetraka ao amin'ny lalàna amin'izay a ny fahafolo-karena tamin'ny alala Mosesy. Nametraka ny fahafolo-karena Andriamanitra tamin'ny alala Mosesy zany. Dia eo amin'izay zany jerentsika zao a Deutéronomia 4:4 andininy 4:20 ka hatramin'ny 5:20. Dia zao ny voalaza tao. Andininy 4:20. Deutéronomia 4:4 andininy 2:20. Aloavy tsara ny ampahafolo ny vokatra rehetra avy amin'ny vona fafinao, dia ny vokatra any an-tsaha isa-taona. Dia aoka ho eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra eo amin'ny tany izay hofidiny ampitoerany ny anarany no hinananao ny ampahafolo ny varinao sy ny ranom-boalobokao sy ny diloilinao ary ny voalohateraky ny ombinao sy ny ondry amanosinao mba hianaranao atahotra an'i Jehovah Andriamanitra ao mandrakariva. Jereo tsara eto ilay tenin'Andriamanitra, ozy izy hoe hinananao ny ampahafolo ny varinao, ny ranom-boalobokao, ny diloilinao, ny voalohateraky ny ombinao, ny ondry amanosinao. Toizantsika ny andiny 4:20. Fa raha lavitra loatra ny lalana alehanao ka tsy mahatondra izany zavatra izany ianao, satria lavitra anao loatra ny tany izay hofidiny Jehovah Andriamanitra ao ampitoerany ny anarany, raha notahiny Jehovah Andriamanitra ao ianao dia amidinao vola zany ary hofinosinao ny vola ka hoentinao eo an-tananao ankany amin'ny tany izay hofidiny Jehovah Andriamanitra ao, ary ny vola dia amidio zay rehetra tiany ny fanahinao, na omby, na ondry, na osy, na divay, na toka, na izay zavatra hafa tiany ny fanahinao. Ary aoka eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra ao no hinananao izany sy hifalianao mba amin'ny ankohonanao. Ary ny Levita izay ao an-tanànanao dia aza fohinao, fa tsy manana anjara na lova eo aminao izy. Ary isa-telo taona dia alao ny ampahafolo ny vokatrao rehetra amin'izany taona izany ka ataovy ao an-tanànanao, ary dia aoka ho avy ny Levita satria tsy mba manana anjara na lova eo aminao izy, sy ny vahiny sy ny kamboty ary ny mpitondra teny izay eo an-tanànanao. Dia inana izy ka ho voky mba ho tahiny Jehovah Andriamanitra ao ianao amin'ny asa an-tananao rehetra izay ataonao. Lavalava le teny fa ilaina namakiana azy. Fahafolo-karena ndraisantsika hoy raha mamaky ny tenin'Andriamanitra isika dia hitantsika ao ny fanazavana momba fahafolo-karena tamin'ny fanekena taloha. Voalohany nisy karazany efatra ny fahafolo-karena zany raha diniantsika ny tenin'Andriamanitra. Ny fahafolo-karena voalohany dia fahafolo-karena ho an'ilay olona ihany, ho an'ny tenany ihany zany. Ary hitantsika teo amin'ny andininy 4:20 ka hatramin'ny 4:20 hoe alaivo ny fahafolo-karena ny zavatra nambolenao sy ny biby fiompinao, alaivo iny dia avy eo hoeto bakany amin'ny tany fivahiny iny, satria ny zanak'Israely misy fety napetraka dia nisy fotoana ny zanak'Israely mandeha mivahiny any Jerosalema zany intelo isa-taona, dia rehefa mivahiny any izy dia any izy no ampiasainy hoaniny ny fahafolo-karena. Dia zay le fahafolo-karena voalohany zany hoe manokana zany ianao amin'ny zavatra ny vokarinao sy ny biby fiompinao atokano ny ampafolony. Dia rehefa voatokany ny ampafolony dia mandehana amin'izay mivahiny any amin'ilay andehananao, dia ianao ihany mihinana ny ampafolo iny arak'izay tianao izy, arak'izay ilainao. Ny ampafolony anankiray zany, ampafolo-karena anankiray dia hoe ho anahako ihany zany zay. Dia ozy ny tenin'Andriamanitra hoe raha hitanao nefa ka lavitra ny lalana ka mavesatra ny entanao amin'ny ampafolony dia amidio aloha le ampafolony, dia vola no entinao. Dia rehefa tonga any amin'ilay toerana hivahiny iny ianao dia vidio amin'izay zay tianao izy hoaninao sy ny ankohonanao amin'ilay fahafolo-karena. Eo zany ny mazava tsara zany zay fahafolo-karena zay hoe ho anazy ihany, ho ahy ihany, dia hifaliako miaraka amin'ny ankohonako miaraka amin'ny fianakaviana zany. Zay ny fahafolo-karena anankiray zany zay. Dia ny fahafolo-karena faharoa dia fahafolo-karena omena ny Levita. Iza moa ny Levita? Ny Levita dia foko anankiray ao amin'ny taranak'Israely. Io taranaky ny Levita io dia tsy manana anjara-tany izy io, tsy manana anjara-tany izy, fa ny Levita no mikarakara ny tempoly, ny Levita no manao asa fanompona ao amin'ny tempoly. Dia tsy manana anjara-tany izy, tsy manana mpivelomana zany izy fa miasa ao amin'ny tempoly. Dia hoy Andriamanitra hoe aza dononao ny Levita. Zay zany ny faharoa zay hitantsika ao amin'ny Deutéronomia ihany hoe aza dononao ny Levita fa manokana ampafolony dia omenao an'ny Levita zany, satria ny Levita manao asa ao an-tempoly.
dia omenao azy zany a isa 3 taona. Deutéronomia toko fahinina amin'ny roapolo andininy fa rombe folo zareo inge zay tenin'Andriamanitra zay a. Deutéronomia soratra eo amin'ny tenin'Andriamanitra ihany zay soratra eo ambany eo. Deutéronomia toko fahinina amin'ny roapolo andininy fa rombe folo hoe rehefa voangonao ny fahafolo-karena rehetra avy amin'ny vokatra ao amin'ny taona fahatelo izay taona fanangonana ny fahafolo-karena dia omeo ny levita sy ny vahiny sy ny kamboty ary mitondra teny zany mba hoaniny ao an-tanànanao ka ho voky izy. Isa 3 taona zany zay. Dia zay ho an'ny levita zany zay. Ny fahafolo-karena fahatelo dia ho an'ny mpitondra tena, ho an'ny kamboty ary ny vahiny. Iny zany dia hoe fahafolo-karena ho an'ny mahatra. Iny koa isa 3 taona ny anomezana an'iny. Raha mijerytsika zany eto fahafolo-karena tsy isy fahafolo-karena isan-kerinandro akory na fahafolo-karena isam-bolana fa fahafolo-karena isa taona zao ny lazain'ny tenin'Andriamanitra eto. Dia izay zany le anankiray hoe Andriamanitra dia Andriamanitra ny kamboty, Andriamanitra dia Andriamanitra mpitondra tena ary Andriamanitra mpiaro ny mahatra. Dia zay ny anankiray zany hoe omena ny mahatra mpitondra tena ny vahiny ny ampahafolo-karena. Fahatelo zay. Ny fahampahafolo-karena fahaefatra dia natokana ho an'ny mpisorona. Ny mpisorona dia avy ao amin'ny levita ihany. Zany hoe ny atao hoe mpisorona dia le mpanalalana amin'ny vahoakan'i Israely sy Andriamanitra. Zany hoe io no manao asa fisoronana misolo tena ny vahoaka eo anatrehan'Andriamanitra. Dia io a levita io mpisorona io fa tsy ny levita rehetra akory zany no mpisorona fa ny mpisorona dia levita. Dia ny levita izay mikarakara manao fisoronana. Dia misy koa zany a ny ampahafolo-karena ho an'ny levita. Nomery toko 7 andininy fahenina amin'ny roapolo. Nomery toko 7 andininy fahenina amin'ny roapolo. Dia zao indray ny voasoratra ao. Inona ny voalaza ao? Nomery toko 7 andininy fahenina amin'ny roapolo. Inona ny lazainy? Hoy izy hoe miteneny indray amin'ny levita hoe rehefa raisinareo amin'ny zanak'Israely ny fahafolo-karena izay efa nomeko ho fanananareo avy aminy dia analanareo ampafolony kosa ho an'i Jehovah izany. Zay zany le izy hoe alaina any amin'ny levita ny fahafolo-karena dia omena fahafolo-karena amin'le avy any amin'ny levita ny mpisorona. Zay zany a le anakefatra ao amin'ny tenin'Andriamanitra ny fahafolo-karena karazany efatra. Dia zao ary ny fahafolo-karena zany dia ao amin'ny fanekena taloha. Dia mamakitsika misy ny olona mpandala ny fahafolo-karena dia maka an'ity tenin'Andriamanitra ity ary efa hainao manaraka ty tenin'Andriamanitra ity zany manaraka an'izao fandarana zao a aiza le izy ao amin'ny Malakia toko 7. Malakia toko 7 lazain'ny olona momba ny fahafolo-karena. Inona no enao ambarany ao Malakia toko 7 andininy 10. Ty zany ny anakinan'ny olona mihitsy ny amin'ny hoe fahafolo-karena izy ity. Zao ny lazainy. Entonareo ny fahafolo-karena rehetra ho ao an-trano firaketako mba asikanina ao an-tranoko. Zay a. Entonareo ny fahafolo-karena rehetra ho ao an-trano firaketako mba asikanina ao an-tranoko ary izaho toetra amin'izany aho hoy Jehovah tompony maro. Raha tsy ho voahako ny varavaran'ny lanitra ho anareo ka ampidinako fitahiana manana miampy ho anareo. Zay le lazainy zany hoe eto ny fahafolo-karena ao an-trano firaketana dia hovana ny varavaran'ny lanitra ho anareo androtsahana fitahiana. Inona ary ty hoe trano firaketana ity? Ary fahafolo-karena izy io fahafolo-karena lazainy io amin'ireo anakefatra ireo. Dia raha mijeritsika ny tenin'Andriamanitra dia io fahafolo-karena voalaza io a dia ndao jerentsika indray aloha ny Nehemia toko 10 andininy 530. Zany hoe androany sika mamadibadika baiboly, mamadibadika sika satria mianatra dia mila mijery tsara ny tenin'Andriamanitra. Ao amin'ny Nehemia toko 10 andininy 530. Tantara Nehemia toko 10 andininy 530 ka hatramin'ny 730. Dia ao anatin'io zany hoe tsy vakiko le izy fa mijeritsika rehefa trano hoe ao anatin'io Nehemia toko 10 andininy 530 fa 730 io dia ny famerenana ny lalàna fankatoavana ny lalàna dia nanolotra ny fahafolo-karena hoentina ao amin'ny trano firaketana ny vahoaka. Zany hoe le trano firaketana io raha amin'izao fotoana dia ohatrany hoe magasin de stock zany io. Magasin de stock a trano firaketana ao amin'ny tempoly. Tao amin'ny tempoly zany nisy magasin trano a dia napetraka tao ny fahafolo-karena ho an'ny levita, ho an'ny mpisorona iny. Dia eto zany a nizany tsy namea an'le fahafolo-karena eto. Ny tsy namea an'le fahafolo-karena zany dia ny levita. Ny levita ny tokony ame fahafolo-karena ho an'ny mpisorona dia tsy nomeny levita ny fahafolo-karena.
dia zay na tonga ny tao malaky any teny hoe ianareo le vita ireo ary le faso le fafolo-karena ho alefa ao amin'ny trano firaketana hoan'ny mpisorona. dia zay le zavatra lazain'ny ten'Andriamanitra eto zany hoe le vita zany le mpitondra fivavahana zany ny tokony amme fahafolo-karena hoan'le mpisorona zay zany. dia ho an'ny mpitondra fivavahana mitaky fahafolo-karena izy ary ny anomezany an'le fahafolo-karena eto. dia zavatra anankiray tadio a miboky malaky ity a dia boky miresaka ny lalàna famerenana ny olona ao amin'ny lalàna ty malaky toko malaky ity ary vakio amin'ny ten'Andriamanitra ao a malaky toko faefatra andininy faefatra milaza ny ten'Andriamanitra hoe tsarovy ny lalàna rehetra zay lazainy Jehovah nareo dia ankatoavo zany zay le zavatra. dia fahafolo-karena zany dia zay. dia zao nefa mifanekena vaovao am'izay tsika hiditra mifanekena vaovao ao anatin'ny fiangonana ary ve mandoa fahafolo-karena. misy masy miteny aminao dia hoe tena io mampisy ozona anao io mampahatra anao io tsy mahomby anao io satria anao tsy manome fahafolo-karena. ary misy tena mailaka ary mahay misy mitory an'ity fahafolo-karena ty hoe fatorany devoly ny tanany dia tsy mahay manome fahafolo-karena dia lasa matahotra ny olona aveo dia calculena hatramin'ny virgule mihitsy hoe firy zany ny ampafolonyity firy ny ampafolonyity dia alefa fa miteny izy aveo hoe omeo fahafolony a fa hisokatra ao anao ny lanitra. tsy ny fahafolo-karena manokatra ny lanitra ao anao ambarako aminao zany fa ny lanitra rehefa nisokatra ho an'ny zanak'Andriamanitra rehefa nanolo tena ho an'i Jesosy ianao nombona teo amin'ny azo fijaliany Jesosy dia hozy Jesosy hoe vita zao no natoko fa 9 vita hoy Jesosy. ary rehefa voaomby teo Jesosy dia hoy ny ten'Andriamanitra hoe ny efitra lamba tao amin'ny tempoly dia nitritra avy any ambony ka hatrany ambany zany hoe nisy fanelanelana natao amin'le tempoly efitra masina indrindra sy ny efitra masina ny fanelanelana zay tsy afaka nidirana fa tsy ny mpisorona kanefa rehefa vitan Jesosy ny famonjena dia tritra zay efitra lamba zay ary afaka miditra maimaimpôla eo amin'Andriamanitra tsika tamin'ny alalan'i Jesosy. dia vakio ny Efesiana toko 2 aveo ao amin'ny baiboly ao a hitanao a fa ny zanak'Andriamanitra nateraka indray dia fa nateraka indray dia napetraka any an-danitra izy tsisy lanitra hosokafa an'izany tsony efa misokatra raha teo ny lanitra satria namita ny famonjena teo amin'ny azo fijaliany Jesosy dia efa voavonjy ahako dia efa voavonjy dia manana ny famonjena ary misokatra ho anany lanitra. Salama 7:20 fahasoavana sy famindrapo no anaraka amin'ny andro rehetra iainako manaraka fotsiny zany fa tsy hoe andoha fahafolony a dia aveo a mahazo fitahina na hoe be dia raha tsy mandoha fahafolony. ny zanak'Andriamanitra tsy ao anatin'ny fahafolo-karena intsony. ho anao mpanompon'Andriamanitra zay mitaky ny fahafolo-karena mety tsy nalala ianao amin'ity ianao malala ny sitrapon'Andriamanitra aoka katoa ianao zay miteny hoe inona no ivelomana raha tsy manome Andriamanitra miantoka fa zao tsarovy fa nisy le fanoarana atao amin'ny ten'Andriamanitra tao a ao amin'ny Luka 9:20 le nandeha ny fariseo dia niteny izy hoe za mifahadianina za mandoa fahafolo-karena dia teny izy hoe za tsy taka an'io mpamory hetra io dia le mpamory hetra nefa tao tempoly tsy sany eona tamin'Andriamanitra fa nytehatratra mamindrafo ho amiko izy dia hoy Jesosy hoe le mpamory hetra no amarinina fa le mpanompo fahafolo-karena tsy no amarinina zany hoe io fahafolo-karena io a tsy ho an'ny zanak'Andriamanitra intsony. tsika ao ambany fahasoavana ary tsy ao ambany lalàna. Hebreo 7:5 rehefa miova ny fisoronana dia miova ny lalàna dia miova ny fisoronana. eo ambanin'ny fahasoavantsika ao amin'i Jesosy. ny fiangonana dia miorina eo ambony fanorenany ny apôstôly. ny apôstôly tsy nampianatra velively ny fanaovana fahafolo-karena. ny fiangonana nefa dia miorina eo ambony fanorenany ny apôstôly. ao amin'ny asan'ny apôstôly ihany koa dia hoe izy ireo dia naharitra tamin'ny fampianarany apôstôly. ny apôstôly ihany koa tsy nampianatra an'izany. fiangonana tsy ao anatin'ny fahafolo-karena intsony fa zay manome ampifaliana ny tiany tompo. manome ampifaliana ianao zato isan-jato anao dia any Jesosy rehefa misy tokony omena dia manome ampifaliana ianao zay ny tiany tompo manome ampifaliana ny zavatra rehetra anao dia any Jesosy zany fa tsy ampafolony ame ampafolony ianao nefa mety ilainy Jesosy ny amboniny zay zany hoe ny ago dia any Jesosy ny zaray manontolo zaray manontolo dia ho any Jesosy. misy verset misy ten'Andriamanitra zaraina aminao reto raisinao any an-trano a Korinthiana 1:9 sy ny 20 tempolo fanamasy tenao voavidin'Andriamanitra ianao dia mankalazan'Andriamanitra. Korinthiana 2:7 sy ny 7 Korinthiana 2:9 sy ny 7 zay manome ampifaliana ny tiany tompo ary natolo no an'ny tompo ny tenany aloha izy Paoly tamin'ny Makedoniana zany zay nanampy ny sahirana ny fiangonana tamin'ny toerana iray natolo ny tompo ny tenany aloha zay izy vao nameny fananana rehetra. tahaka izany koa ny olona terena andoa fahafolo-karena nefa izy tsy nanolo tena ho an Jesosy izy tsy mibebaka izy tsy nandray famonjena fa veriny fa io no mahavonjy. rehefa ao am Jesosy ianao afaka ny amin'ny fahafolo-karena tsy ambanin'ny lalàna intsony ary tsy ao anatin'ny fiangonan'Andriamanitra ny fahafolo-karena aoka zava zay ny fahamarinana.
raha ho fantatrao ny marina ho fantatrao ny marina na afaka anao tsy ho andevo tsy ho andevony zany tsy zany ao anatin'ny fahalalahana ao anatin'ny fahafahana amin'ny anaran'i Jesosy ho aminao ny tompo ary ho pakatony teny ianao amen.